Aleluia, tsara ny andriamantsika faly miarabantsika amin'ny anaramaherin' Jesosy Kristy tonga soa amin'ny toerana tsara indrindra tsika sy anao dia fanatrian'Andriamanitra zany arabaina ianao ary ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra satria no fahasoavany mbola safidianana antsika sy ianao afatsika manompo anazy hatrany hatrany dia isaorana lehibe Andriamanitra satria tombontsoa lehibe zany isaorana hatrany mpanompo izay mamesehatra ihany koa izay misahana an'izao ministera izao ahafahana hoe mitombo mivelatra hatrany ao anatin'ny asa fanompoana dia makasitraka indrindra tombokontsika rehetra ihany koa izay manaraka tsy tapaka ny fotoana tahaka izao isaorana ary akasitrahana hatrany hatrany mino fa Andriamanitra eto manomana ny tsara indrindra ho aso anao izy tsy irerintsika sy ianao satria ny teniny dia marina hoe raha misy roana telo mivory amin'ny anarako dia ho ampovoany dia manatrika antsika sy ianao Andriamanitra ary tiako tsika sy ianao hipartazy an'izao fotoam-bavaka izao mba hitondra ny anjara birikintsika ny fitoriana ny filazantsara amezantsika voninahitra n'Andriamanitra dia mino fa anatanteraka an'izany izao sy ianao ary amin'ity androany ity dia ndeotsika tena hifaly sy ravo tena ataotsika tena hoe amin'ny fototsika rehetra mihitsy tian'Andriamanitra ny amin'ny fotoana tahaka izao tena hoe manana etaeta zany tsika anantona an'Andriamanitra amin'ny fotoana tahaka izao manana fo fitiavana an'Andriamanitra dia ndeotsika hivavaka amin'izao fotoana izao tena hoe hisaotra an'Andriamanitra tsika satria raha vita zao hariva zao tsy noho ny herintsika tsy noho ny tanjakantsika fa noho ny hery izay nomen'Andriamanitra antsika ny fahasalamana izay nomen'Andriamanitra antsika ny fotoana izay nomen'Andriamanitra antsika fiarovana izay nataon'Andriamanitra tamintsika dia manana antony be dia be tsika sy ianao isaorana an'Andriamanitra ary ngataka ny fanahy masintsika satria tsy amin'ny herintsika tsy amin'ny tanjakantsika fa amin'ny fanahin'i Jehovah irery ihany ahafahantsika manatanteraka ny fotoana tahaka izao ary fona ihany koa tsika satria ny ten'Andriamanitra dia marina mampandainga an'Andriamanitra tsika raha milaza fa marina dia fontsika satria Andriamanitra dia Andriamanitra be famindrapo izy ary anapaka ny mety endrika blokazy alefa ny fahavalo ihany koa tsika izay mampatonga antsika tsy mifantoka kamo dia tapahantsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa alohan'izany dia andeontsika hijery ten'Andriamanitra izay hitantsika amin'ny salamo 5:1-2 mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra noho ny asa mahagaga tamin'ny hitondran'ny Israely nivoaka tamin'ny tany Ezipta tsika sy ianao zany mety nisy zavatra mafy ny lalovantsika fa nentin'Andriamanitra ny ampita tsika sy ianao tamin'ny fahasoavana tamin'ny fitiavana tamin'ny famindrapo vakitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy miderahan'i Jehovah miantsoa ny anarany atao fantatra amin'ny firenena ny asany mirao azy mankalaza azy saintsainy ny fahagagana rehetra ataony atao voreharehanareo ny anarany masina aoka hifaly ny fony izay mitady an'i Jehovah mitedava an'i Jehovah sy ny heriny ka tsao mandrakariva ny tavany amen zany tenin'Andriamanitra mirazo izy mankalaza azy ndeotsika hisaotra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao fa tsara izy zany tenin'Andriamanitra mitedava an'i Jehovah sy ny heriny ka tsao mandrakariva ny tavany asandrato ary ny feontsika sy ianao dia ataovy ilay avy any anaty ao fotsika tena hoe akasitrahan'Andriamanitra ny vavaka izay ataontsika sy ianao amin'izao fotoana izao Ray masina tsara indrindra amin'ny anaramaheran'i Jesosy Kristy dia misaotra anao izay Andriamanitra satria ianao mbola nanome hery anay ahafahanay manantona anao amin'izao fotoana izao. Tonga eto izay dada amin'izao fotoana izao manatra fisaorana fankasitrahana ho anao satria tsara loatra ianao dada. Misaotra anao dada ny fitondranao fiainanay tamin'ity androany ity satria tsara loatra ny fitondranao Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny fiarovana, ny amin'ny famatsiana, ny amin'ny fitehirizana, ny amin'ny zavatra kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra Andriamanitra dia misaotra ny anaranao, misaotra ny amin'ny ankohonanay, misaotra ny amin'ny asanay, misaotra ny amin'ny teninao Andriamanitra izay renesinay androany nomenao androany, misaotra ny amin'ny fotoana Andriamanitra makasitraka indrindra, misaotra ny amin'izao fotoana izao misaotra indrindra dada ary voninahitra dia ho anao rery ary ankalazainay hiderahanay ny anaranao izao fotoana izao satria tsara loatra ianao Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia tsy maefaniniany izay fa tena hoe manasa ny fanahy masonao hiditra ato anatinay dia izay malaiko ho tempolo ny fanahy masonao Andriamanitra dia manjakay ianao dia oka ianao ny asany ao anatin'izao fotoana izao ho voninahitra ny anaranao rery any dia oka hoenky ny atmosferanao ny tsiraray avy any amin'ny toerana izay misy anazy any amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary eto ianao Andriamanitra ilay Andriamanitra famindrapo ninina tsy fantanteranay tsiraray avy eto
Andriamanitra be fitiavana ianao dia mamindra fo aminay tsiraray avy ary mamelanay izay tsy fahamarinanay Andriamanitra hamasino izay hamarino izay diovy amin'ny ranao izay Jesosy Kristy satria tia hita ny tavanao izay Andriamanitra hiasa amin'ny fiainanay hiditra ny sehatra amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia manolotra momba ny tenanay ihany koa izahay satria izany dia ilainay isan'andro tena hoe atolotray Andriamanitra momba anay iray manontolo ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Ary eto Andriamanitra ninona blocage alefa ny fahavalo oka ny afo ny fanahy masonao anengy ny tsiraray avy ka izay blocage izay zavatra mety amely ny tsiraray avy dia izany afonao izany fefy tsy ahafahan'izany asa ny fahavalo izany mikasika ny tsiraray avy na fanany tsy fifatohana izany na fanany fakamoana izany na fanahy matoritory izany dia tsy manan-kery amin'ny anaran'i Jesosy Kristy satria ny afo ny fanahy masina manodidina ny tsiraray avy dia voninahitra ho anao irery ihany eo mesay anao Andriamanitra amin'ny herinao magaga amin'ny natin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aleluia, amen. Amen. Tsara ny Andriamantsika deo tsika hidera sy hankalazan'Andriamanitra fa eto izy mendrika anazy ny fiderana sy ny fankalazana ataontsika amin'ny fofeny ravoravo fe fitiavana an'Andriamanitra izany fiderana izany. Andao ary tompoko.
Aleloia, tsara ny andriamanitsika. Mino fa nidera sy nakalazan'andriamanitra tsika sy ianao tao anatin'izany hery izany, ary mino fa hitan'andriamanitra ny foko, hitan'andriamanitra ny fonao ary mino fa ankasitran'andriamanitra zany. Ndao tsika hivavaka amin'izao fotoana izao alohan'ny andrenesantsika ny tenin'andriamanitra, hivavaka tsika mba hafotsika ilay tany tsara andry ny tenin'andriamanitra, mba tsika ilay akatoa, mba tsika ilay saintsaina andro aman'alina ny tenin'andriamanitra, dia hivavaka tsika dia aoriana mivavaka anaraka irintsika tena hoe ankohaka amin'Andriamanitra, satria Andriamanitra mendrika iankofana ny andriamanitsika ao anatin'izany iry izany. Dia tiako ianao tena hoe anana fo tena hoe miankohaka amin'Andriamanitra mihitsy, dia hiasa Andriamanitra tena hoe mahita ny fotsika izy ao anatin'izany, dia izy andefa ny teniny, izy hiasa amin'ny alalan'ny teniny, dia asandrato ny feo atsika. Ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra Andriamanitra ary makasitraka midera mame voninahitra ny anaranao dada amin'izao fotoana izao, dia fantatray fa Andriamanitra tsara ianao, ary ianao dia mandefa ny zavatra tsara ao amin'ny fiainanay dia mino Andriamanitra fa eto ianao hiteny amin'ny fiainanay tsara avy, ataovy mihetry ny nofoko Andriamanitra, ataovy mihetry ny momba rehetra, fa aoka ianao niseho Andriamanitra, ary aoka ianao niteny amin'ny fiainako, amin'ny fiainan tsiraray avy ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Dia amenanao ny sehatra fanahy masina, ianao nitarika, ianao nampiasa anahy eto Andriamanitra ho voninahitry ny anaranao irery ihany, dia fonay ho tany tsara andriny tenao, sainay tena hoe saintsaina andro aman'alina ny tenao, akatoa Andriamanitra ka hitondra vokatsoa amin'ny fiainanay ny tenao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia misaotra indrindra raio. Aleloia, amen. Dia tsika iankohaka amin'izao fotoana izao dia hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra. Andao ary tompoko. Kuka itwana treana tumpo tsisy tohana tongitsaoka eto tongotra tumpo tsisy tohana itianao ny fo, itianao toko, tompo mamiko ianao, te iondrikao, te anazanao, tompo tsisy tohanao. Kuka itwana treana tumpo tsisy tohana tungitsaoka eto tongotra tumpo tsisy tohana itianao ny fo, itianao toko, tompo mamiko ianao, te iondrikao, te anazanao, tompo tsisy tohanao. Itianao ny fo, itianao toko, tompo mamiko ianao, te iondrikao, te anazanao, tompo tsisy tohanao.
Kitianao Kitianao Tumpo mamikyu yana Teunjika Teanazana Tumpo zisitu ana Teunjika Teanazana Zisitu ana Teunjika Teanazana Zisitu ana Zisitu ana Zisitu ana Zisitu. Aleloia, tsara ny Andriamantsika, tena tsisy toa azy ary tsisy tahaka azy Andriamanitra, tena mendrika ny ankofana ny Andriamantsika ary manantsika manana anazy eto izy amin'izao fotoana izao. Mino aho fa tsika dia mijoro amin'ny tenin'Andriamanitra hatrany hatrany. Tenin'Andriamanitra izay joroantsika amin'ity volana ity dia efa averinombenombeno hoe Jakoba 1:2-4 manao hoe faoko mpakato ny tenitsika fa tsy mpiainy fotsiny ihany fa mamitaka ny tenantsika. Dia mino aho fa tsy tsika sy ianao kristianina amita teny. Dovaka itsika ny tenin'Andriamanitra izay entina hizarana fohy ny teny eto androany dia mino aho fa akasikasy ianao zany dia mba tsy ho kristianina hiantso an'Andriamanitra tompokotopoko fotsiny tsika fa tena kristianina akato anao ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Vakitsika avy hatrany tenin'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny Luka 9:9-40 ka hatramin'ny 7:40. Luka 9:9-40 ka hatramin'ny 7:40 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe ary nahoana ianareo no miantso aho hoe tompokotopoko nefa tsy manao izay lazaiko? Izay rehetra manantona sy mandre ny teniko dia mankatoa azy dia asehoko aminareo izay tahaka azy. Tahaka ny olona nanao trano izy izay niady lalina ary nanisy fanorenana teo ambony vatolampy ary no nitondraka ny rano dia namely mafy izany trano izany ny rika nefa tsy nahozongozona azy satria tsara fanorenana. Fa izay mandre fa tsy mankatoa dia tahaka ny olona izay nanao ny trano teo ambony tany fa tsy nanisy fanorenana dia namely mafy azy ny rika ka nirodana niaraka tamin'izay izy ary lozany naharavany izany trano izany. Amen. Mazava be ny tenin'Andriamanitra fanoharana lazain'i Jesosy Kristy teto ny amin'ny hoe fanorenana trano. Izany hoe tsika kristiana dia mila manana fototra tsara mba tsy enjery, mba tsy ho rava. Fototra tsara dia izao mankatoa ny tenin'Andriamanitra, miditra ao anatin'ny fankatoavana. Fa tsy tsika sy ianao ilay tobokotoboko Andriamanitra nefa ny sitrapon'Andriamanitra nefa fankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra tsy ataontsika akory. Lohatenintsika eto androany dia hoe zava-dehibe ny fankatoavana, tena zava-dehibe ny fankatoavana. Hijoro vavolombelona kely amintsika fotsiny ao anatin'izany hoe fankatoavana izany ary Andriamanitra dia Andriamanitra famindrapo aloha izy. Nisy fotoana izaho mipetraka tamina mpanompon'Andriamanitra dia nanao zavatra tsy mety izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia niteny ilay mpanompon'Andriamanitra hoe mialahy ianao ao anatin'io fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra io. Tsy nakatoa. Dia be da be ny zavatra rava tao aorianan'izany. Fa Andriamanitra dia Andriamanitra famindrapo. Rehefa tonga izy tamin'ny fotoana nanangana dia niditra tao anatin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra dia izy nampijoro tahaka izao. Dia izay ny tenenako antsika zava-dehibe ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, zava-dehibe fankatoavana satria ireny mpanompon'Andriamanitra izay rahan'Andriamanitra ireny, Andriamanitra miteny amin'ny alalan'ny mpanompony satria izany ny voalaza hoe milaza ny mpaminany mpanompony izy ary ny teniny tsy miverina any amin'ny raha tsy mana-tanteraka.
Andriamanitra maniraka an'ireny mpanompony ireny dia tsika mila makatoa na voasoratra ao anaty baiboly satria izany no teneny hoe tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Raha tsika senao amin'izao fotoana izao tsapatsika hoe mbola misy zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra nefa tsika miantso an'Andriamanitra tompoko dia tsika ilay voasoratra hoe nanorina ny trano tamin'ny tany ka tsy nanao fototra hozy izy ny tenin'Andriamanitra tsy nanisy fanorenana dia namely ny rika rehefa misy zavatra tonga rehefa misy zavatra avy dia manino loza hozy izy naharavany izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa tsy tsika senao ilay rava tsy tsika senao ilay kristiana miantso tompoko fa tsika ilay makatoa tsara fototra tsara fanorenana dia tahaka ilay nanorina trano teo ambony vato lapo izy ny tenin'Andriamanitra ary no nitondraka ny rano dia namely mafy izany trano izany ny rika nefa manino hozy ny tenin'Andriamanitra tsy nahozongozona izany vato lapo izany eny mafy dia mino aho fa zao sy anao izay mandreny tenin'Andriamanitra ho mpiaino mpakatoa tsy hametateny-tsika satria raha ohatra koa tsika tsy makatoa ny voasoratra tsy makatoa ny tenin'Andriamanitra dia tsaroa fa misy ny fiainana mandrakizay misy fahafatesana dia safidiny antsika sy anao hoe akatoa ve ny tenin'Andriamanitra akatoa ve ny voalaza izany hoe manaiky ny voalaza ve tsika manatanteraka ve tsika dia misy tenin'Andriamanitra izay ihany koa any amin'ny Isaia 1:5 any raha mihaino sy makatoa izy dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe hihinana ny vokatsoa amin'ny tany dia mino aho fa kristianina makatoantsika sy ianao dia hihinana ny vokatsoa amin'ny tany satria zava-dehibe ny fakatoavana ary rahavavy ranadahy dia mino aho fa makasika antsika sy ianao izany fampaherezana fohy dia fohy izany Andriamanitra ne anome hery antsika sy ianao hatrany hidirantsika ao anatin'ny fakatoavana hidirantsika araka ny sitrapon'Andriamanitra izany hoe manaiky tsika dia manatanteraka ny tenin'Andriamanitra ohatra fotsiny izao hoe tsy hidirako lalina fa ohatra fotsiny izao ny tenin'Andriamanitra ny teny hoe aza mangalatra ohatra be da be ny voalaza fa izay aloha nangalako exemple satria misy voalaza fa mety manafotoana ny hafa fa izay aloha no lazaiko eto aza mangalatra hozy izy ny tenin'Andriamanitra nefa maro ny olona mbola ao anatin'izany mangalatra izany maro ny eritreretintsika ihany fotsiny ohatra izao hoe eritreretintsika izao hoe reny jiolahy reny mpamono olo reny ihany mpangalatra fa maro ny olona mangalatra na dia hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe na dia kely azy dia mitovy mangalatra omby sy mangalatra fanjaitra mitovy satria efa mpangalatra ny anaran'izany dia mino aho fa tsika sy ianao dia olona mpakatoa ny tenin'Andriamanitra tsy hamitateny tsika sy ianao ary mino aho fa anana tanjontsika dia ny fanjakan'Andriamanitra izany kristianina manana tanjontsika sy ianao dia makatoa ny tenin'Andriamanitra amen dia ndao tsika hivavaka amin'izao fotoana izao tena hoe hitafy herintsika fa tsika manatanteraka an'izany satria ny tenin'Andriamanitra milaza any amin'ny Zakaria 4:4 manao hoe tsy amin'ny hery tsy amin'ny tanjaka fa ny fanahiko Jehovah tompony maro dia ndao tsika hivavaka amin'izao fotoana izao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao Andriamanitra ary makasitraka ny anaranao amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia misaotra amin'ny teninao ary makasitraka anao amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia feno ny hery ny fanahy masonao izay tsiraray avy izay nandreny teninao teto androany ka tsy hamitatena izay tsy antso anao tompoko izay Andriamanitra fa tena hoe anao sitraponao akatoa anao satria zava-dehibe fakatoavana Andriamanitra ho voninahitry ny anaranao irery ihany dia izay izay ny teninao teto Andriamanitra dia ho tsara fanorenana tsy ho ravana inona mety ho avy Andriamanitra dia tsy ho rava izay mandra-piavin'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahony lanitra tafio ny herinao izay Andriamanitra feno hoe ny herinao izay Andriamanitra dia ho voninahitry ny anaranao irery ihany ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aleloia amen amen dia tsika anaraka nyity hery ity dia aorianan'izany dia amarana fotoantsika ho voninahitra Andriamanitra irery ihany andao ary tompoko tena hoe hikasika antsika sy ianao izany hery izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
manidina zay tsy mamafina mijinja tsy mitona ho any antsokotrizy regny nefa velombeloneny ny raintsika zany andanitra no mamelona finaritra miadidy azy ary ko mikarakara tsy avelany odiso anjara miota lavitra no ireny anao ora misy ankatony teny akiorona finona ka ivavaka sy fona azo any anjara ampitafiny voninahitra maika fayanao izay fofonainy minofa ho karakarainy mihoatra lavitra no ireny anao ora misy ankatony teny aokiorona finona ka ivavaka sy fona katsahoalony fanjakany mandalo anyeny eto antany ampiny anao fahazamanany amizany ankasitrao alony androany mihoatra lavitra no ireny anao ora misy ankatony teny aokiorona finona ka ivavaka sy fona mihoatra lavitra no ireny anao ora misy ankatony teny aokiorona finona ka ivavaka sy fona Aleluia, tsara ny andriamantsika dia raha miainsy raha makatotsika dia mihoatra noho ny vorona sy ny voninkazo izy ny ten'andriamanitra dia andaontsika hivavaka amin'izao fotoana izao hisaotra an'andriamanitra ary hivavaka ho an'ity alina ity voninahitra andriamanitra rery ihany ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra andriamanitra ary makasitraka ny anaranao rery ihany voninahitra dia ho anao rery ihany andriamanitra misaotra andriamanitra nanomezanao anay an'ity alina ity makasitraka indrindra misaotra ny fiarovanao anay sahady ao anatin'izany alina izany fahasalamana ny hery omenao anay ao anatin'izany alina izany andriamanitra ao ka ny anjelinao hitovy manodidina ny tsirairay avy rahan'i Jesosy Kristy andrakotra ny tsirairay avy izay mandeha miasa andriamanitra dia ataovy mahita fity ary arova izy amin'ny zavatra mety ho raisiny sy ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia lohany izy fa tsy ho rambony any am-piasana izay matory dia omeo nofomamy omeo révélation ataovy mahita fahitana ataovy tena hoe faly ao anatin'ny torimaso miadana ao anatin'ny torimaso amin'ny anaran'i Jesosy Kristy voninahitra ho anao rery ihany raha eo aleluia amen dia tamin'izao fotoana izao dia manahitra fisaorana fankasitrahana ho anao izay tamin'ny fotoana teto misaotra ny amin'ny fanatrianao ny amin'ny fanahy masonao izay niasa teto misaotra ny amin'ny vavaka ny amin'ny fikasihanao anay ny amin'ny teninao ny amin'ny fiankofana ny amin'ny teny izay nalefanao andriamanitra tao anatin'ny vavaka tao anatin'ny toriteny dia makasitraka indrindra andriamanitra misaotra ny amin'ny fikasihanao anay sahady misaotra ny amin'ny hery izay omenao anay sahady ahafahanay makatoa manatanteraka ny teninao sy ny sitraponao andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra indrindra dada ny amin'ny fotoana teto dia misaotra indrindra andriamanitra ny amin'ny alina izay omenao ny amin'ny famoazanao anay maraina indray dia misaotra raha mbola tsy avy any amin'ny raha lanitra Jesosy Kristy dia makasitraka indrindra dada voninahitra dia ho anao rery ihany
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aleloia, amen. Eny tokoa fahasoavana sy famindraboana araka antsika amin'ny andro rehetra iainantsika dia toetrandro lava ao an-trano jefontsika sy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tahintsika sy ianao niditra atao anatin'izao fotoam-bavaka izao tahintsika sy ianao voaka ao anatin'izao fotoam-bavaka izao manona fahombiazana, fahitapitsia manona an'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fanahy faherezana ao anatinao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, fanahy maheriny ao anatinao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia ho an'Andriamanitra rery voninahitra dia manasa antsika ihany koa ny amin'ny rapitso any amin'ny fotoana tahaka izao amin'ny voninahitra an'Andriamanitra eto indray antsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia veloma daholo tompoka dia amin'ny manaraka indray veloma tompoko.